Tsy misy olona azo heverina homeloka raha tsy efa nandalo fanadihadiana sy notsarainy ny fitsarana maefa araka ny fanambarana izay navoaka ny ministera ny fitsarana androany izay nampatsiany lalàna manan-kely eto Madagasikara. Ato anatin'ity fanambarana ity ihany koa moa no anehoan'izy ireo ny Fiaraha-mihory amin'ireo fianakaviana niarambona tamin'ilay tranga niseho tao Maintirano nofaritany fitsarana ho fandikan-dalàna sady loharano ny herisetra sy afafatesana no sady manao toerana ny filaminam-bahoaka sy ny fanjakana tany-tanàlana ny fanaovana fitsaram-bahoaka ka malona izany dia miantso ny olom-pirenena mba hampandray avy hatrany ny mpitandro filaminana na ny tompon'andraikitra maefa rehefa misy olana ahahina ho andika lalàna fa sy handray rary ny antanana ny ministera no mafisin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana ihany koa moa fa iara-iasa amin'ireo sampandray voakasika rehetra izy mba hisoroana ny tranga tahaka izao sy ampanjakana hatrany ny fanajana ny lalàna ary iantoana ny filaminam-bahoaka. Efa nisy ny loharanom-baovao izay azo avy amin'ny mpitandro filaminana avy eo amin'ny zandarim-pirenena izay nahita araka ny filaza izay olona nampandray azy ireo zany fa dia misy razana hita any amin'ny toerana anankiray tao hoe Ampasy be izay atsiomin'ny lycée technique ao Maintirano ihany. Rehefa izany dia tonga tany ny mpitandro filaminana izay avy tao amin'ny polisy ihany koa zany niaraka tamin'ny mpitsabo nanao ny fizahana ny razana ka tsy vao fantatra fa i ratoboko vavy izay Floria izay mitazona n'ilay casse-point izay nanomboka tsy hita tamin'io fa 7 volana Jolay io izay maty tamin'ny fomba feno abibiana izay satria dia misy dianantsy na zany ny aoriana aminy amin'ny tendany ny ao ihany koa ny dianantsy koa zany izay anisan'ny voafira ny ao amin'ny ilan'ny tavany zany ao ihany koa ny ary amin'ny tanany ary anankiroa ary hita koa fa dia misy mangamangana zany ny vatany. Rehefa izay moa zany dia nandeha ihany ny fikaroham-baovao ka araky ny loharanom-baovao izay azo ny mpitandro filaminana ihany dia izany atao hoe denany. Io zany no hitan'ny olona niaraka tamin'io fotoana io ka dia nosamborina io denany io. Taty aoriana amin'izay rehefa nandeha ny famotorana dia raha tsika malala moa fa efa nisavorivory ny olona tao Maintirano mahakasika an'izay trangan-javatra izay mitaky tsy misy atakandro zany ny amin'ny hamoana ny olona io amin'ny mpitandro filaminana ampiarana ny fitsaram-bahoaka. Raha tsika malala fa dia mbola tao anatin'ny fanadihadiana tsara ny mpitandro filaminana satria araky ny fantatra dia tamin'ny fotoana 1 ny volana Jolay tamin'ny 4 zany no nanomboka ny fitazomana azy ilay atao hoe garde à vue zany tao amin'ny polisy ary raha izay no iarahantsika malala dia ny lalàna ihany no mametraka fa 24 ora zany ny fotoana ara-dalàna ahafahana manao izay fitazomana ny olona zay amin'ny fanadihadiana izay atao eny anivon'ireny mpitandro filaminana izay pikaroka ny fandikan-dalàna na ny OPJ zany. Raha nijerena zany zay dia amin'ny ataontsika fa ny 17 ny volana Jolay anio alatsinainy zany fa amin'ny 4 no tapitra izay fotoana zay ary ahafahana mitondra an'ilay olona eo anatrehan'ny fitsarana. Zay le fotoana izay omena mpitandro filaminana zay dia mba ahafahan'ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana rehetrarehetra satria azadino mihitsy ny fa isika dia sanatriavina akory tsy izay olona avy hatrany tonga dia tratra ny tondromolotra dia tonga dia meloka avy hatrany fa misy ny fototra izay ijoroana izay napetraky ny lalàna velona antsika izay makasika tsara ny hoe mbola tsy meloka ny olona anankiray
raha tsy efa ny rafi-pitsarana mahefa no manonona ny sazy manameloka azy amin'ny raharaha zay tondrana azy eo anatrehan'ny fitsarana. Ilay ataontsika hoe présomption d'innocence zany a, izay tsara ho fantatra tsika izay. Ka eo indrindra no ilana rehefa misy olona aiahina manao ny fandikan-dalàna anankiray a, dia ny zavatra tsara indrindra zany a dia apetraka amintsika ny amin'izay hoe avelao ny amin'ny mpitandro filaminana ireo mpikaroka ny fandikan-dalàna hanao araka ny tokony ho izy a ny asan'izy ireo, ary mba tsy hoelingelelina izy ireo, mba ahafahan'izy ireo manao tsara izay fanadidina zay a. Inona moa zany ny tanjon'ny fanadidina zay atao, ny tanjona fanadidina zay atao dia mba ahafahana manangona an'ireo pirofo rehetrarehetra ary nomeny lalàna fahefana izy ireo a, indrindra mahakasika ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka, ampiasa an'ireo pitsopitsony rehetra, ireo fomba rehetra zay voalaza ny lalàna ahafahana mikaroka an'izay a, marina izay. Dia ny Andriamanitra no tompony aina. Ninona ny zava-miseho dia tsy ho tokony ho tonga amin'izay famonoana izay isika. Ary iarahantsika malala ihany koa ary ampahafantarina anareo rehetra fa dia enjehiny lalàna ny fanaovana izay famonoan'olona izay fitsarana fotsinotsotro zao, na ny ataontsika hoe fitsaram-bahoaka. Ko dia manentana antsika rehetra mba tsy hiditra intsony amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka izay. Ity ny lara-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Mbola isan'ny vaovao miverina kely le trangam-piarahamonina. Inona le trangam-piarahamonina dia le resaka tsy fandriampahalemana zany indrindra. Tena mampanabe mampametraka fanontaniana, tena mampalahelo ilay tranganisa tany Mainty Rano. Amin'izao vanim-potoana ny teknôlôjia ity moa dia aingana mihitsy ny fivoakan'ny ataontsika hoe vaovao na tsy ofisialy na tsy ofisialy fa ny amin'ny tambazotra sosialy zany. Fahafatesana tovavy mbola ao anaty tena tanora eritreritony zay hoe maty fonona tamin'ny fomba bibiana, satria raha iverina fa fandrombana fotsiny dia mbola hita teny aminy avokoa ny ataontsika hoe ireo firavaka teny amin'ilay tovavy ity, fa ireo karazana rahatra sy ny sisa taminy zany dia io iny efa teo dia hita sy le olona na iahina zany dia tonga tamin'ireny hoe navanona ny loza zany, dia ireny ny zavatra nitranga omaly dia fitsaram-bahoaka vindicte populaire 420 ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Dia hoe aty amin'ny vanim-potoana mazava dia mipetraka zany ny fanontaniana, le olona tovolahy mirijarija ny aiahina ho tompon'antoka na vanona ny loza ka nahafatesan'ity tovavy ity le tany Mainty Rano, le hoe mpitana cache-point zany, dia efa teo am-pelatanan'ny mpitandro ny filaminana. Mainty Rano dia renivohitra faritra komisaria zany nisy tiana anaiky ny olona fa hoe masolomaso aina solony aina, zay zany le fandehany teo. Dia nandritra nisy ny fifandaminana tsy resy lahatra ny tompon'ny fianakaviany maty, nitondra ny razan'ny faty mihitsy tany amin'ny komisaria, ary dia niaretan'zareo tao zany niditra tao amin'ny komisaria, napetraka tao ilay faty dia niandrasan'zareo teo, dia tsisy nivoaka teo zany raha tsy atoko anaty fangarongsosina ihany hoe natolotra ny vahoaka lay voaroiroy. Dia niarahana hita satria teny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy, le hoe tena live en direct ny fitsaram-bahoaka ara-bakiteny, satria dia nidorana velona le olona.
tranga mampalahelo amin'ny maha hoe olombelona nosy raha fotsiny aloha zany hoe von'olona satria von'olona aloha zany na nafatesan'ilay vehivavy na ty dia zay satria aina ny resaka dia amin'ny maha kristianina ny tena ihany koa aloha dia tsisy tompony aina afa-tsy ilaina ary dia eo zany aloha lafa ny faharoa amin'ny malagasy zany ny aina zany dia sarobidy loatra da misy aloha menaky ny aina dia tena petsaka zany le fanontaniana hoe tena mifanahy ahoan'ny tsika ity dia hoe tsy tena hoe mifora amin'ny mafany dia tsisy manaiky an'izany dia eo zany lafin-javatra faharoa le hoe tsika io anao fanavozana dia tsika io zany hoe tany tandalàna dia tsika io zany hoe misy rafitra ara-pitsarana misy lafitra mpiaroka ny fandikan-dalàna sy ny tsisa dia mipetraka be le fanontaniana ao ambadika ilay izy le hoe atokisan'ny olona ve sa tsy atokisan'ny olona reny rafitra reny satria ntevoavina anao mihitsy feonambe ireo rantsana samihafa eo anivon'ny fitsarana tamin'iny herinandro iny ary tao anatin'izany indrindra dia ohatrany hoe mifarana le feonandreo anivon'ny fitsarana tery amin'ny hôtel Sheraton teny Ivato dia ny fiafaran'le izy indray zany dia misy tany otranga vindicte populaire fitsaram-bahoaka tany Mainty Rano dia eo le mipetraka le fanontaniana hoe fa misy tena tsy atokisan'ny olona tsona ve zay rafitra mpiaroka fandikan-dalàna OPJ izy tsika officier de police judiciaire dia mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana sampana anankiray zany fampitohy ireo tsy atokisan'ny olona ve mahatonga an'le hoe fitsaram-bahoaka sa efa inona mihitsy satria iny ao fa tsy lavitra zany teto Andrenivohitra fa ny aloavan'izany tao anatin'ny raharaha resaka hoe fakana alajaza resaka hoe fahaverezan'olona jerana ity le tratry tsara masahy ty amin'ny fahatry maderana motana ty tamin'ny andron'ny omaly fa so ihany moa zany fa misy amin'ireo anatin'ny fokon'olona ihany koa mba hoe mijoro mba miaro aloha zany satria mila afantarina ny marina hoe inona marina satria hoe tena zay hoe tena mpangalajaza marina ve le izy sa hoe misy zavatra hafa ve sa hoe ahoana hita ihany koa ny marina ao anatin'le izany eo ambadika le izy raha ohatra iverenina le alajaza mbola mety iverenantsika izay rehefa avy eo fa ity zany tena mametraka fanontaniantsika ary tokony ho jerena mihitsy zany satria ao anatina fotoana hoe fanavozantsika izao ahoana ny amerenana zany fitokisana zany mba ho atokisan'ny olona ireo rafitra mpikaroka fandikan-dalàna ny any amin'ny fitsarana mba tsy hiverimberina intsony satria dia voararany lalàna mihitsy igny lalàna manan-kery eto amintsika ny fitsaram-bahoaka dia izy toy ny ve zany zao le raha tany Mainty Rano iny sa hoe samsamy hoe efa vita zany fa samy nanana maty na nytariana fizao maty tamin'ny toerana voalaza ranoloha ranom-baovao tamin'ny toerana ahitana ny faty lay vehivavy tompona casse-point zany dia hoe nahitana kapam-behivavy pointure 40 anankiroa Alain Thierry dia nahitana kapan-dehilahy pointure 44 ray zany hoe ohatrohatrany hoe zany tsy olona ray no nahavitan'le abibiana tany amin'ny toerana io dia ahoana satria ny fanadihadiana mantsy raha ohatra ka mbola hoe teo zany ilay lehilahy iny dia nizotra ilay fanadihadiana sy famitorina dia tokony ho hita hoe olona ray sa nisy fipretsy kombakomba tao anatin'le raharaha dia mikatona teo ve zany zao izy dia izany zao olana tao anatin'le izy fa ny mampalahelo le tranga ary mampametra mpanontaniana mihitsy koa ny amin'ny hoe ahoana ny hoe amerenana le fitokisan'ny olona ny rafitra mpikaroka fandikan-dalàna sy ny fitsarana satria tsy tranga vaovao ino fa hoe aty amin'ny taona 2026 iresahana ty fanavozana ity dia mbola mitranga ny toy ireny dia eo zany le hoe tena niasin'ny aina ny ataontsika hoe ny zavatra ohatran'ireny mantsy dia ohatran'ny lasa sanatria mevana, sanatriavina, satria izy miparitaka be ny amin'ny réseaux sociaux.
lasa osa dia amevana le tranga resaka hoe vindicte populaire na fitsaram-bahoaka indray dia amendrika ratsy an'izao tsika dingana amin'le fanavozana zay resahana zao dia eo akoa mbola mipetraka zany zao satria ohatra ny nanetsehana ny émo national émo naty zany atao anatin'ity raharaha alajaza sy fahaverezan'olona sy ny sisy ty herinandro teo zay a herinandro satria tena ny week-end zany hoe ny week-end talohan'ny fanadinana BEPC naetsika daholo ny rehetra mietsika ny teo anivon'ny émonaty ny aloavan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nanao point de presse entitra mihitsy tery mazorivo tamin'iny dia nivaoko ny émonaty zany hoe miraisina ny fepetra rehetrarehetra ho aetsika mobilisena hatramin'ny tafika zany dia efa mandeha hatrany mitsofoka hatrany anelakela hatramin'ny garde présidentielle herinandro aty aoriana tokony efa mba misy point de situation ihany mba tokony ho fantatra zany hoe inona ny vokatra aloha hatreto nitsaiko tsy voatery atotanisa zany fa tena hoe mba misy zavatra mba tsapan'ny olona satria zany koa mantsy anisan'ny manay serasera le resaka to de tena tokony mba ho hita ihany zany hoe tao anatin'izay herinandro zay inona zany no vokatra iza no maninona iza ny tratra de zay satria lizy atao am-piandohana de hoe fanakorontanana an'le fanavozana tsiroso ary tsy anaiky an'izany raha ny tian'ny prime ministre hoe tsisy masakana n'ity fanavozana ity ary tsisy anaiky an'izao de mbola nampin'ny président ny fanavozana taria Tomasina tamin'ny herinandro iny fa lasa lavitra mihitsy moa zavatra nambanana ao anatin'le izy de tena tokony mba misy any hoe mba misy point de situation anatin'izay tao anatin'izay herinandro nisy le mobilisation zay inona ny vokatra de miandry tsika sahoana ry ity re tsy efa mba tokony mba misy an'izany hoe raha misy moa ny antso de raisitsika mivantana eo raisitsika mivantana eo manoloana an'izay satria be dia be ny zavatra afaka resahana manodidina n'ity tranga ity fa resaka trangam-piarahamonina moa izy fa mahakasika indrindraindrindra ny ataontsika hoe zavatra misy eto amin'ny firenena doary efa misy antso vonona zay ny teknisiana de raisina anao ary miaraba toko Allô. Eny ary. Allô. Ali miarabantoka radio vaketo ngany any. Zay indrindra ny resaka brito. Resaka momba ny fitsaram-bahoaka. Asa jurisprudence le izy. Tena mirikototra nahita le resaka maintirambo. Zay ve zany lasa efa rano firenena malagasy. Mety amin'le olona le manakorotana mihitsy eny zao amin'ny fitondrana teolola la zao zavatra misy zao. Vahoaka mitaitaina ny zavatra miseho melohan'ny international any le fitondrana fanavozana le izy mety inona le tiako atongavana le tadidy tsara fa colonel anankidimy lasa général na sasany dimy lasa na io resaka fandripanena tokony tsy misy tsohitsy amin'ny fandripanemany zay le zavatra misy aloha jereko mahitsy tena mahitsy mijery inona le fandraisana fepetra vao eo zao britony teny patramizao evoray volana satria tsy misy tapisana anankiray ary fa fehozina mitenenana ny resaka vitre fumé io andorany fotsirery ary amin'ny Antananarivo Tonga mba manakana an'io misavana io fa ny akoatran'izay na mandeha any nareo Analakely tsy misy misava vitre fumé zany eo rangahy raha misy olona mangalaza zany hoe tsy hoetiny tongotra fa tsy maintsy anana vitre fumé ny prime ministre zany efa miteny fa vitre fumé de savaina ary tsy azo atao voalohany indrindra aloha aza mampiditra na ny concessionnaire ary aza mampiditra vitre fumé d'origine any ny tena mian'io ary dikan'izay tokony andraikepetra mampiasa an'le lalàna savora angary vitre fumé fa tsy anao nareo koa ohatra ny tady mazandoa zany le mpitandro filaminana tena mazandoa tsy manao an'le izy mba mivoao aho eo tokotany de manisa atao be misy 440 eo valo am'ireo fumé daholo ka zay le izy mianahana ve le izy fa tsy ka ianao sa inona no ambadiky le mpitandro filaminana tsy manao ny zavatra io polisy anankidimy eo anosy eo midadilika fotsiny eo mandalo eo daholo le 440 eo tsy misy tsy savaina tsy atao iny ahoana ary nafantaranareo ny olona ao anatin'ireo zay angamba fa misasa brito ely ary iny eo tokoa zay fitaratra mainty misy an'ilay pellicule moa zany ny tena hoe fa reny moa araky nambara hoe misy afahana misy fahazondalana aloha amin'izy ireny